Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba azy. Aku nanisik Ampunyang palay amira. Ianao zao raha mbola mpanoty ianao tonga eto, raha mbola hidina hoe te midira ho mpanompo. Tsy manoty ianao raha mitaraina, tsy manoty ianao raha mitomany, tsy manoty ianao raha mikokoko mitomany ka mangataka mitompo mba meo vola meo azao a meo vahaolana. Raha mbola mpanoty ianao midira ho mpanompo. Raha inona hoe raha mpanota dia miditra inona izy nefa mpanompon'Andriamanitra hatramin'izay tsangano hoe ny tanany hatramin'izay. Androany mampirisika anareo midira ho zanaka fa aza mijanona ho mpanompo. Midira ho zanaka ataovy aleloia. Midira ho hidina hoe izy ny vonina hiditra ho zanaka. Miala amin'ny fitarainana lava mandra-paharovidina 2 taona zay nitaraina, 3 taona zay nitaraina, 5 taona zay nitaraina dia mbola hitaraina foana. Miangavy anao a midira ho amin'ny toerana tsaratsara kokoa, ho amin'ny niveau tsaratsara kokoa. Ataovy aleloia. Au lieu de hitaraina ianao, raha tokony hitomany ianao, manombo midira, mambo mameboninahitra ny rainao. Tadidinao ny tantara, rehefa mijery ny tantara isika, i Paul sy Silas rehefa nidy tao an-trano maisina. Rehefa nanina hoe rehefa nidy tao an-trano maisina i Paul sy Silas, zavatra ray loha ihany ny afaka namazy tao dia inony? Vavaka sy inony? Federaka. Rehefa vo hidy tao an-trano maisina Paul sy Silas, nogadraina gadraviany tanany sy ny tongony, dia tsy ranomaso, tsy vavaka fotsiny, tsy fitarainana vonjeo zay tompo maty ato zay e, nampidirina ty aponja lalile safata ty jorola tsara ny lakile. Tsy ranomaso, ndao hanomboka hideran'Andriamanitra. Miderana totsika fotsiny zay refrain zay. Andriamaniso lasa hoe fa lehibe, lasa mafy hoe lehibe. Avereny mafy amin'ny fonao rehetra. Lasao mafy hoe fa lehibe, fa lehibe. Lasao mafy farany mideranao a. Lehibe tsy misy ohatranao, lehibe tsy misy mitovy aminao. Lazao amin'ny feonao mafy dia mafy farany miderana. Enao a aza tsitsitsina feonao, sakafo tsara vavanao, aza tsitsitsina feonao, oko farina amin'ny feonao androany. Fa lehibe, aza hidina vavanao, sakafo mafara mideranao mafy. Miderana Andriamanitra. Fa lehibe,
anao mihitsy aho fa zay rehetra nananao eto iderana an'Andriamanitra. Manana vavy ianao, manana feo ianao, aza tsitsitsiny, aza atao amin'le miderana detrany tsy te ireny. Ny Andriamanitra mpanjaka mpanjaka, tompony tompo Andriamanitra ny Andriamanitra. Ny aminao ray manontolo mihitsy ny tian'Andriamanitra horofina androany. Raha manana tanana anao atao farany zay mafy ny terra, mafy ny terra. Alléluia. Solo ifiderana ny ranomasy. Ao amin'ny tantara faharotoko fahavalambin'ny folo rehefa nanatrika ady mafy Josafata mpanjaka, nisy firenena anaky dimy ndray hanafika azy. Anaky dimy mahery sy anaky firenena andeha hanafika ny Josafata, ny zanaky Israely tamin'izany. Natahotra Josafata, tsisy ninina azo ny Josafata natao, satria raha oharina miaramila ny fahavalo, vitsy loatra ny miaramila ny Israely, vitsy loatra. Zavatra anankiray ihany natoron'Andriamanitra azy, ndana mitera, ndana manangana koral, midera n'Andriamanitra amin'ny fiangona masina. Asavy mihira fotsiny koral, fa vao mihira ireo koral ireo dia midina ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary raha vao midina ny fanatrehan'Andriamanitra dia midina ny fandresena, vao midina ny fandresena, vao midina ny fanatrehan'Andriamanitra dia midina ny fandresena. Ataovy aleluia. Ianao izao tsy tany anatin'ny programma amin'ny fahavalo, tsy tany anatin'ny programma amin'ny fahavalo. Fahavalo nieritseritsy, basy samy basy reto, tanky samy tanky, lefina samy lefina. Firy ny lefina anareo, firy ny basinareo, zao koa nisy amin'ny basinay. Firy nisy miaramila anareo, zao nisy miaramila anay. Ny anay zao, ny anay avy dimy enino ny anareo, maty nay nareo androany. Fa tsy tao anaty programma. Fa misy miaramila ambony miaramila ao ambony ao. Misy an'le mpanjaka mpanjaka, izy no mikontrôle ny ady rehetrarehetra sy ny olana rehetra. Ary raha vao mihetsika io Andriamanitra io, tsisy masakana an'io Andriamanitra io raha vao mihetsika io. Tovy aleluia. Tsy takatry ny fahavalo zany. Teneniny eo aniranao, tsy takatry ny fahavalo tsy mimpamosavy zany hoe. Tsy takatry ny fahavalonao zany, tsy takatry ny fahavalonao zany. Ny an'ny fahavalo basy ny fatany, taekwondo ny fatany, kung fu sy karaté ny fatany, fa tsy fatany misy lay mpiady mahery, misy mpiady mahery eo, misy lay Jehova mpiady mahery eo, Jehova mpiady mahery eo. Alléluia. Hoy Josafata, voarayako ny lakile, vorinany koral rehetra, nampianarina ny hira rehetra, raikitra ny fiderana. Rehetra amin'izay andeha hanafika miaraka amin'ny miaramila sy ny fitaovam-piadina sy ny tanky sy ny basy sy ny isan'ny miaramila. Ny an'ny Josafata koral ny alefa melo miderana. Alléluia. Nanomboka ny hira, nanomboka ny hira, nanomboka tafiakatra anatrehan'Andriamanitra ny hira, tafiakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fiderana, tafiakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fiderana. Nanomboka ny hetsika Andriamanitra ary ny jery Andriamanitra. Aizany misy an'izany fiderana zany, aizany misy an'izany fiderana zany. Ato amin'ny trois frères andrefa nambojanahary ato izany, ato karobato ato izany, aty abaibasy aty izany fiderana izany, ohatrany manetoeto mihitsy zany fiderana izany. Ataovy aleluia. Hoy Andriamanitra, hoy Andriamanitra ao ambony ao, hoy ny tompo ambony ao, famisinina, famisinina, famisinina. Aleluia. Jeren'Andriamanitra amin'izay reto bodera reto, eto bodera, eto miaramila manafika. Hoy Andriamanitra famisinina, reo nga mitady hanafika anareo, ozony to bouton ray fotsiny. Tovy aleluia. Inona hoe azafady hoe avy reny kely, teneny zay bouton ray fotsiny oeka. Raha vao mihezitra Andriamanitra, tsisy fahavalo mijanony zany eo anoloanao raha lasany va. Tsisy fahavalo mijanony zany eo anoloanao. Na firy nisa fahavalo, na manahoana na manahoana problème, na manahoana na manahoana retiny. Raha vao mihetsika Andriamanitra, bouton ray fotsiny dia miova ny tantara rehetrarehetra. Teneniny eo aniranao, bouton ray dia miova ny tantara hoe. Izy mino an'izany iza.
tsindrin'Andriamanitra amin'ny bouton idina no nitranga adidiny ireo fahavalo ireo ny zanak'Israely fa ry zala samby zalano zay no mifamely teo ahoana hoe izy samy izy am'izay no mifamely teo savoritaka nisy maty tao amen resy daholo ny fahavalo nandresy mora foana ny zanak'Israely ny tiako fantatrao tsy ny fahavalonao ny tompony teny farany tsy ho ady verseranao io tsy vadinao lasa nandositra io ny tompony teny farany tsy re olona makahalanao ny Andriamanitra no tompony teny farany latsana bavy noho izany miangavy anao ary zanak'Andriamanitra aza mitondra ny fitarainanao fa mitondra ny fiderana ao an'Andriamanitra mitondra hidina hoe azafady mianara mitera manomboka androa engany mba ho adidinao reny hira misentosento lavo reny be loatra reny hiratsika reny ka be loatra reny ka tena namangin'ny tompo ah tena nivanginy Jesosy mihitsy ah tsy mety io hiranareo misentosento lavo io vo mandeha ny hiratsika betsaka ny hiratsika eto hoe amin'ireny le hira inona daholo izy reny fa tena izy ato ah mba tena kely tena natona zany aiza no misy toeranananany mahary zany ny karazany hira tsika eto ohatrany hoe hira mafiady zany hira milaza fakamboty atombo fa ozy ny tompo tsy mety zany hira zany hira imezany devoly fotsiny zany latsa mametraka ny tenatsika foana tsika hoe kamboty e mahantry e mafiady be probleme miala am'izany toerana zany ianao efa tafiditra ao an-tranony dady ianao zao efa tafiditra ao an-tranony dady ianao zao efa me ny dadanao ny lakile ny zavatra iandrasan'Andriamanitra anao entinao ame voninahitra sy hidera azy solo fiderany reny ataovy amen ndao ajadina am'izay reny hira mampitomany reny alleluia angamba olodina no nanda mangirifiry de ohatra mangirifiry mihitsy ny miran'le hira de atramyrovintsika ny hiran'reny hira reny za tsy miteny hoe diso reny a azo atao tsara reny teneny eo nilanao azo atao tsara reny eo fa ohatra ny folavo izy io a to ndraiky fampahery eo anatin'ny tiry ty e fa manina mifampahery mandalo ady foana na ao anaty ady arenao ndao amy voninahitra an'Andriamanitra mety sa tsy mety zany melohany amaranako ny toroteny iresaka ny secretny Estera tsy voazavako tsara manko izy io tamin'ny farany teo be da be mihitsy ny tsy nazo ny teny hoe vadiny Jesosy ty tsy vadiny zanak'ondry lasa vadiny ahoana rozy izy ny sasany alleluia ndaova irana atsika ny tantarany Estera maranako azy Estera de vehivavy nanao sacrifice nanina Estera nanao sacrifice atao bokin'ny Estera toko fadimy toko faefatra azavady Estera toko faefatra inona ny tena toetra ny Estera ary nampiavaka ny Estera misy zavatra mila pihena ry havana rehefa te hitsofoka ho zanak'Andriamanitra misy zavatra aby manino hoe mila mipiheno mandony vidiny mila mandony vidiny raha te ho tonga zanak'Andriamanitra miala amin'ny toeran'ny mpanompo Estera toko faefatra efa mivakitsika teo eo amin'ny andininy fa 9 mandehana raha voriony jiosy rehetra izay hita atao sosana ary mifady hanina noho ny amiko
kaza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vavy koa hifady toy izany ary amin'izany no hidiraka ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araky ny lalàna azy na dia tsinao ny koa raha tahiny maty aho dia maty raha tahiny manina hoe raha tahiny maty aho dia ahoana avereny mafy kely zay fraza hoe raha satria araky ny nambarako teo fa ny lalàna tamin'izany ny mpanjaka tsy hoe zay tianao atao hoe te eo amin'ny mpanjaka dia tonga dia mitsofotsofoka fahatany fa nisy lalàna tamin'izany ny audience ny tsofoka ao mpanjaka mila audience manokana ary raha tsy mpanjaka no miteny anao hoe mitady andranona tsy afaka miditra ao anao na dia Estera raha vadin'ny mpanjaka dia lalàna iray ihany raha tsy ny mpanjaka nanondro azy tamin'ny tehana volamena zao ny tenin'ny Estera zao ny tenin'ny Estera ndana rozy izy mifadiadina noho ny amiko ndana eto mambavaka ary amin'izay fotoana izay dia hitsofoka ao amin'ny mpanjaka ka raha tahiny maty aho dia maty zany ny atao hoe olona manao sakrifisy teneny eo anilanao manao sakrifisy zany manao idina hoe zavaty ny toerana mahazanaka raha lasana vavy dia tsy ny mpanompo rehetra no lasa zanaka raha mijery ny baiboly ary tsika dia mbola misy koa le atao hoe mpanompo mahatoky misy ina hoe zao zavaiko anareo reo zavatra anankitelo reo aloha zavaiko kely aminareo enoy tsara voalohany dia mpanompo aloha ny voalohany ina hoe ny mpanompo araky ny teniko teo dia mpangataka ny asany dia mitaraina amin'i Jesosy raha vao tonga tam-piangonana izy dia mitady délivrance zay tonga tam-piangonana izy dia mitady fametran-tanana dia mila vavaka dia tazanao hoe ny telo taona dia mila vavaka 5 taona mila vavaka dia tazanao hoe izy manana problème lava dia mila vavaka mifady ihany izy no problème no ny olana zay fotra ny atiny fadinikanina miakatra eny tendrombohatra no ny amin'ny vadiny no ny amin'ny zanany no ny amin'ny trosa no ny amin'ny vola dia mivavaka vavaka mangataka foana ny fatany zay ny toeran'ny mpanompo faharoa misy ny atao hoe mpanompo mahatoky inona ny faharoa hoe raisory natany kahianao mihitsy zany misy ny atao hoe mpanompo mahatoky ny mpanompo mahatoky dia le ozy izy Jesosy eo matetiky 5:20 natoko tamin'ny kely ianao dia atao idiny mpanapaka be midira ny fifalian'ny tomponao misy le atao hoe mpanompo mahatoky idina ny mpanompo mahatoky ny mpanompo mahatoky dia tsy izy akory fa ireo mpanompo ny toerany teo aloha fa izy mahatoky amin'ny zavatra rehetrarehetra izy mahatoky ohatra mamonjy fotoam-bavaka izy hitanao eny foana tsy tapaka sabaty zany izy ataovy amaininy zany ny mpanompo tsotra dia mbola misy fotoana izy tsy tazanao sabaty fa ny mpanompo mahatoky na misy mariazy ary na misy famadihan-drazana na misy asoavan-jaza na misy inona na misy inona izy rehefa sabata eo amin'ny fanatian'Andriamanitra foana ary mitady an'Andriamanitra ao idina filazan'ireny olo ireny mpanompo mahatoky izy manao saron-doha eny izy miaina amin'ny fahamasidrina ivelana izy manao fanatitra izy amin'ny fotoana tokony anaovana fanatitra ary izy dia maharaka fafolo-karena maharaka idina hoe raha 1 million karamany 100 000 fafolo-karena raha 10 million karamany ohatrina fafolo-karenany 1 million raha 100 million karamany ohatrina fafolo-karena mpanompo mahatoky ny anarany inona ny anarany reny hoe tsy mbola zanaka fa mpanompo mahatoky ny anarany reny izy zany manaja lalàna be mihitsy izy asainao manao an'ity izy dia mba manao kely eny manao fafolo-karena izy manao fanatitra izy mamonjy fotoam-bavaka izy manao zay vitany eo am-piangonana izy inona filazan'ireny olo ireny hoe mpanompo mahatoky manao zay mba vita zay adidy vita eny izy efa tsara ihany zany plasy zany mpanompo mahatoky mpanompo mahatoky ary io le resahan' Jesosy hoe tsy ataoko hoe mpanompo tsononareo fa ataoko hoe inona resy sakaiza ny mpanompo mahatoky zany dia le sakaizany ihany io
efa natao sakaiza satria olona mahatoky izy fa mbola tsy zanaka izy mbola tsy zanaka izy fa mbola mpanompo mahatoky fotsiny fa ny tena zanaka dia ty tantarany Ester ty misy fifamatorany amin'ny rainy ny zanaka sy ny ray aman-dreny misy fifamatorany raha marary ohatra inga lehibe le ray aman-dreny raha marary ny mpanompo tsy mikarakara an'io ary ny sakaizany koa tsy dia manana an'io fa mitsiditsitika fotsiny dia manome kely ty ny rambosary ty ny anana kely dia mitsiditsitika ty misy ray alina ty misy ray etsy zay ny ataon'ny mpanompo matoky fa ny zanaka miara-miosina aminy eo marina sa tsy marina zany ny tena zanaka dia raha marary ny ray aman-dreniny dia miara-miosina aminy eo ary zany ny any Estera nanao sakrifisy raha tahiny maty dia maty zany ny fiainan'io Estera io raha latsanambavy mpanao sakrifisy zay afarany any afarany rehefa maty aloha maty afoky ny aiko noho ny amin'io zavatra io afoky ny aiko raha mijery ny tantarintsika atao amin'ny Marka atao amin'ny Jaona toko 12 aza malaindainy ianao azavaty melohany amaranako ny toriteny Jaona toko 12 misy vehivavy anankiray eto manao sakrifisy ary akaiky an Jesosy zany vehivavy zany efa nitoriko izy ty asa tamin'ny oviana nitoriny izy ty nitory kely fotsiny efa asaidiny tompo tsindriko kely eto androany Jaona toko 12 voalohany ny nanangana an Jesosy any Lazarosy taby maty ahoana hoe ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania tanànan'ny Maria sy Marta rahavaviny Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra Maria io izy dia laninona nanositra ny tompo sy tamin'ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadahany no narary ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe tompoko indro marary ilay tianao halleloja indro marary ilay inonao izy tianao jerenareo io tantara io narary Lazarosy ary narary mafy ary tsy vitany hoe narary fa afaka andro vitsivitsy afaka andro vitsivitsy maty Lazarosy ary efatrandro tany am-pasana efatrandro tany am-pasana fa mafinaritra ny raha latsanambavy io Jesosy io rehefa hietsika amina olona anankiray na any am-pasana azy ianao dia sokirin'i Jesosy hiala ao ianao raha latsanambavy na efa any am-pasana ary ianao any no amonjen'Andriamanitra anao ary any nanehoan'Andriamanitra volona tsy avelan Jesosy letika ao zany ianao tovy aleloja mafy zany tsy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra nisy olona maty bedabe tao amin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Jesosy nisy olona maty bedabe tao amin'ny Jiosy fa i Lazarosy rery ihany no voasoratra fa efa maty tany am-pasana ary nalevony dia sokirin'i Jesosy tao hoe mitsangana za mampahery anao aorianany ty vavaka androany ty misy fiainanao efa any am-pasana fa hosokirin'i Jesosy any androany misy fiainanao efa miletikany fa hosokirin'i Jesosy any androany hivavaka ao aorianany ty toriteny ty androany raha latsanambavy fa ny fiainanao efa miletika any anaty lavaka ao anaty fafahambaraka efa latsain'ny olona inezan'ny olona tsisy fanantenana tsony ao ny hosokiran'i Jesosy ny fiainanao androany raha mino anao avy ere sao Jesosy mino an'izany ao ny isokiranao ny fiainako na dia efa milevinao am-pasana azy ao no isokiranao ny fiainako na dia efa fabaraka latsain'ny olona amin'ny fivavaha ao no isokiranao ny fiainako ao no isokiranao ny fiainako ataovy amanina zay mino zay ataovy amanina mafy zany amin'ny tapabolana
eny amin'ny Coliseum de Madagasikara. Asa izy afaka tapabolana. Afaka tapabolana. Alléluia. Eny amin'ny Coliseum tsika. Anasa mpanota maro tsika. Anasa olona maro tsika. Anasa olona voafatotra maro tsika. Ho délivrena eny amin'ny Coliseum de Madagasikara eny. Fa za ivavaka androany. Tsy eny amin'ny Coliseum ny délivrena anao, fa androany de voskirin'Andriamanitra ao anaty lavaka ao ny fiainanao. Tsy miandry eny amin'ny Coliseum rahalasena bava. Teneny eo aniranao tsy miandry eny amin'ny Coliseum. Androany misy fiainanao miletika ao anaty aiziny, fa androany misy kiran Jesosy anao ametraka anaty toeranao. Ametsahan'Andriamanitra anao plasiny. Izy minao zany izy. Ain Jesosy taterahadro. Ny eny amin'ny Coliseum tsy natao anao. Ny alehanao eny ideran'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tsy mivavaka ho amin'ny problème anao eny zay a. Tsy mivavaka ho amin'ny olanao eny zany. Tsy mitondra ny olana eo anatin'ny tapabolana ianao rahalasena bava. Fatara fa misy tena mino an'izany eto. Tsy miandry an'io tapabolana ary tsy mitondra an'io an'izany anao. Orakoraka mafy. Hosokirin'Andriamanitra ianao na dia efa niapasana azy. Tenena zay eo nirenao hosikiriny ianao na dia efa niapasana rao. Amen. Zany le manao ny tsy fanao. Maninona hoe? Taizany mbola nisy olona efa tany apasana efatrandro. Efa maimbo no sokirina avoaka. Fa afaka manao ny tsy fanao Jesosy. Alléluia. Tsotra ny antony. Ho le phrase eo amin'ny andinin'ny fahadimy. Andinin'ny eo amin'ny Jauna 1:20. Andinin'ny fahatelo. Ary izy miravavy naniraka tany amin'ny Jesosy nanao hoe Tompoko, indro marary lay tianao. Tsy ndreniny Baiboly tsara. Tsy olona n'importe qui. Tsy le lalàny ambadimbadika any. Fa nitsindrin'ny Baiboly tsara rehefa napita hafatra nakany amin'ny Jesosy Marta sy Maria hoe ndana lazao any amin'ny Jesosy. Tsy nangataka izy miravavy hoe tonga avy aty anasitrana. Atsoy Jesosy ivavaka ho azy. Tsy niteny an'izany izy miravavy. Na nandohalika be na nitaraina be marary. Jesosy marary izy. Tsisy resaka an'izany eto. Andahary nampitao any amin'ny Jesosy fotsiny hoe indro marary le izy. Teneny mafimafy kely. Avereny mafimafy kely. Avereny mafimafy fara fa tsy reko tsara. Marary lay tianao. Marary lay tianao. Le tena akaiky ny fonao marary. Le zanakao marary. Le tena tianao marary. Ozy Jesosy. Ho avy ady nasitrana azy. Eo amin'ny andinin'ny fahadimy dia ozy izy. Ary Jesosy tiany Marta sy ny ravaviny ary Lazarosy. Ahoana hoany? Ary Jesosy manino hoe? Tena jerenareo hoe tsy indrin'ny Baiboly tsara hoe maninony Jesosy? Zany hoe misy karazan'olona zany a. Tsy hoe tsy tena tiany akory. Alléluia. Fa raisiny amin'ny fomba tsotsotra eny. Ahoana hoe? Ohatra ny olona rehetra ihany. Fa misy karazan'olona zany tena ahoana ny tsindrin'ny Baiboly tsara nanio? Tena tia. Antaniny eo anilanao. Seho zao ahoana le place ny seho hoe. Tovy amin'le saramba be mivahoaka ianao sa. Za aloha za le tena tiany a. Za le tena eo akaikiny a. Za le tena mahafinaritra azy a. Ataovy alléluia. Tena fantatro mihitsy zany a. Na tsy teny an'izany ary nareo na tsy ihany fantatro zany. Zany isan'le tena tiany Jesosy ara latsendromafy. Fanontaniana petrako anao arenao. Alléluia. Alléluia. Inona moa no nahalalany Jesosy an'izy ireo? Inona no nahafantaran'i Jesosy amin'ny Marta sy Maria ary Lazarosy? I Maria eo amin'ny andinin'ny faharoa, vakitsika eny andinin'ny faharoa. I Maria dia ilay nanositra ny Tompo tamin'ny menaka manitra. Nanina ho Maria? Ary namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadahady narary. Tena nitsindrin'ny Baiboly tsara hoe iza mo Maria.
inona ny relation Jesosy sy ry Maria sy izy menaka izy telo mianadara eo, inona no ifandraisany, inona no natonga Jesosy tena tiany izy telo dara eo, inona ny secret? Nisy secret tao, tsy indrinony Baiboly tsara. Ndray andro Jesosy tao amin'ny tranon'ny Simona ny sakafo tao. I Simona dia nanao fanasana sakafo netsonan'i Jesosy, dia tonga tao Jesosy, tonga avy any Maria. Maria tsy niresaka ninino, tsy nitaraina, tsy nangataka ninino Maria raha tonga teo, tsy nangataka hiara isakafo abiny, tsy nangataka vola, tsy nangataka ninino. Nitondra menaka manitra Maria. Nitondra inona hoe? Menaka manitra ohatra zao tamin'ny tavoahangy. Ary io menaka manitra io ny menaka sarobidy indrindra. Ny valeur ny menaka io 200 denari ronjato firy hoe? Zay ny tenin'ny Jodasy. Tokony namidy denari ronjato izy iny. Na voky zany denari ronjato zany vola be tamin'izany. Dia nisy fotoana indray raha mamaky tsika ao amin'ny Jaona toko fahaenina, dia zao ny tenin'ny Petera tamin'i Jesosy. Aiza ozy izy nahitantsika mofo hoan'ireo olona betsaka ireo, na dia mofo hovidiana denari ronjato ary ve ozy izy, dia azakan'ireo olona be da be ireo. Ny olona tamin'izany dia ny amin'ny olona ray alina mahery, olona firy hoe? Satria ny lehilahy fotsiny 5,000. Ny zaza mambehivavy tsy ny saina, nefa ny zaza mambehivavy ny tena maro rehefa mandeha mivavaka. Marina sa tsy marina zany? Satria adiny amin'ny ray alina mahery ihany. Nefa rehefa niresaka tamin'ny Petera Jesosy izy hoe mofo ohatrina vidiana ozy izy, denari ronjato. Satria zany ny vidin'le menaka iny mahavoky olona ray alina. Ay denari telonjato le vidina menaka. Mbola lafo indray zany. Satria zany mahavoky olona. Ohatrina amin'izao fotoana zao sandwich. Raha hoe sandwich anresantsika. Atao 4,000 sa 5,000 sa 2,000. Atao rangahy 2,000 fotsiny. 2,000 amina olona 2 alina, amina olona ray alina. Kotio amin'izany, vola be vidiny. Nefa ny raisin'ny Maria dia nararany tamin'i Jesosy, namezany voninahitra ny Jesosy. Ataovy alleluia papy. Tezitra be mihitsy i Jodasy satria hitan'le marika an'le menaka, amin'le marika tena avy any France reny mihitsy. Ataovy alleluia papy zany. Tena amin'le qualité iny. Raha inona mihitsy ao ohatriny. Iny ve dia nararaka fotsiny amin'i Jesosy rangahy. Dia nararany, dia nararany. Dia raha vao niraraka dia tonga hatrany amin'ny tongotr'i Jesosy. Dia nalany indray ny volondohany, tsy nisy chiffon, tsy nisy lamba, fa ny volondohany. Fantatrareo vehivavy tsara fa ny volony sarobidy indrindra aminareo. Marina sa tsy marina zany? Rehefa andeha hamonjy mariazy dia ny volony aholakolaka. Marina sa tsy marina zany? Tsy ny volony aholakolaka rehefa andeha hamonjy mariazy. Io sarobidy. Ino tena isaky ny mandeha kely vao misy kely mijerijery kely dia ary. Io sarobidy amintsika. Aminareo vehivavy. Io tena misy vidiny. Rehefa avy ny orana io tena rovana ohatran'ireny inon'ireny ireny. Fa ny an'ny Maria nalainy, nataony chiffon. Nataony chiffon. Ataovy alleluia! Ny olona manao sakrifisy tadidin'i Jesosy. Ny olona manao sakrifisy tsy vita ny napidina menaka fa hatramin'ny volondohany. Jery azy Jesosy fa iza ny anarany ty madamo ty. Dia ozy izy le lehilahy anankiray, ozy izy Simona nahalala azy. Raha mba fantary Jesosy maka mpivaro tena nge vehivavy io. Mpivaro tena nge vehivavy mafanotany io. Teneniny Jesosy Simona tamin'izay. Azafady ozy izy. Tonga teto ozy izy tsy menao rano anasako tongotra. Fa i vehivavy io nanasany tongotra tamin'ny volondohany. Tonga teto tsy mbo nanoroka akory retinao. Fa izy tsy mbola nitsahatra nanoroka ny tongotra hatramin'ny natongavako teto. Fantatro Jesosy satria ampaminany. Fantatro fa mpivaro teny ny vehivavy io Maria. Mpivaro teny Maria. Fa saingy izao voavela ny elony be. Satria be fitiavana izy. Ataovy alleluia mafy zany.
tsy ianao nareo tsy nangataka famelan-keloko Maria, tsy nangataka fitahiny Maria, tsy nangataka ninininy Maria, fa nanome sakrifisy fotsiny, nampiseho fitiavana fotsiny, dia tonga dia niraisy ny famelan-keloko, niraisy ny fitahiny, niraisy ny fahasoavana rehetra. Ataovy aleloia. Aroy Jesosy ry Maria, Marta, Lazarosy, noho ny amin'ny nataony Maria, ifamatotra amiko nareo telo mianadahy, tsy ho adiniko nareo telo mianadahy. Zany na tonga amin'ny baiboly hoe minohan Jesosy tompo teo vonjena, ianao sy ny akonanao no zavatra ho ataonao androany anera lasenabavy dia tsy ho adinon'Andriamanitra ny vadinao, ny zanakao, ny ravavinao, piraita-po aminao, no zavatra ataonao dia tsy ho adinon'Andriamanitra ny akonanao, tsy ho adinon'Andriamanitra ny fianakavianao, amin'ny alalanao no mijena ny fianakavianao. Tavio rakoraka, aleloia. Tsy dia tena voasoratra ao anaty baiboly hoe inona no nataon'ny Lazarosy na inona no nataon'ny Marta, fa ny zavatra nataon'ny Maria voasoratra. I Maria le nandraraka an'le menaka saribety ary namafa ny tongo Jesosy tamin'ny volondohany. Fa saingy izao izy telo mianadahy niara-tafiditra tao anaty fahasoavana. Noho ny aminao dia izy fahasoavana ipitany amin'ny akonanao. Noho ny amiko dia voavonjy ny piraita-po amiko, ny ralavo, ny anabaviko, ny zanako, ny vadiko, fianakaviam-badiko, ny kozayako, kozinako, ny afako rehetrarehetra, noho ny amiko. Ataovy aleloia aza. Noho ny aminao dia voavonjy ny avanao rehetrarehetra latsenabavy. Aleluia. Sakrifisy teneniny eo aniranao sakrifisy io. Saiko na 4 million vidiny ny menaka iny. Nanomboka teo ny fantatry Jesosy Maria. Aroy Jesosy ifamatotra amiko ianao ry Maria, tsy ho adiniko mandraka izay ny fisinao. Ataovy aleloia mafy zany. Any ka na dia efa tany ampasana azy Lazarosy, satria narary tamin'izy tamin'izy miravavy, narary tamin'izy miravavy mihitsy zany hoe maty Lazarosy. Fa na dia tany ampasana azy Lazarosy, tsy nangataka izy miravavy hoe atsangano, tsy nangataka, fa i Jesosy no miteny aiza na dia venanareo azy. Fa na tiany Satana na tsy tiany Satana, tsy maintsy miova ny tantaranao, tsy maintsy miova. Aleluia. Hitanareo ny problème dia zao, tsy hoe inona ny zavatra angatahanao, tsy zay le olana. Ny zavatra angatahantsika tsy zavatra ny lehibe ao anaty an'Andriamanitra zany. Ny olana tsy hoe firy andro ianao no nangataka, ahoana ny fomba nangatahanao azy, tsy zany. Fa ny olana dia ny hoe izy ianao. Inona ny fanontaniana mila apetraka hoe avereno hoe zazavady, izy ianao. Raha mbola mpanompo ianao, raha mbola mpanompo ianao, dia mbola jeren'Andriamanitra hoe mpanompo izy, dia mpanompo ahoana, mpanompo inona, mpanompo ahoana ny momba azy. Fa raha zanaka ianao, tsy ny zanako tsy mangataka amiko zany raha misy sakafo anaty frizidera. Dada, mba inona kely an'le mortadelinao asatrinana, mba misy zavatra akondro hitako anaty, tsy mangataka zany. Ny tonga ny zanaka tonga dia maninona, manokatra tonga dia ninana. Marina sa tsy marina? Manokatra vilany inona ny loka. Mpanompo ianao ny anokatokatra vilany, tsy azo midaka riariary. Aninona ty? Marina sa tsy marina zany? Tsisy mpanompo anao an'izany. Fa raha te hinana ary izy maninona aloha vao mihinana? Mangataka. So mba misy sakafo kely efa tenanao. Ny zanaka tsy manao an'zatra. Zany na tonga amin'ny Maria, tsy niteny tamin'ny tompo izy hoe vonjeo fa marary Lazarosy, tsy niteny an'zatra. Niteny tsotra izy ampitao amin'ny Jesosy hoe marary ilay tianao. Dia Jesosy malala ny ataony. Ataovy aleloia. Maria tsy nanao force an Jesosy hoe tongava malako tenenony izy, tongava ono hoe mavy ene, marary be ono ene, aranony ene, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy resaka zany, tsisy ranomaso teneno amin'ny marary ilay tianao. Hoy Jesosy,
ho avy ary fanady any ampasanareo hosikirikiny amin'ny anaran Jesosy. Tsotra ny antony, Maria ilay mpanao sakrifisy, lay menaka manitra lafo vidy. Ary ny olona rehetra ao anaty baiboly izay anaovan'Andriamanitra fanekena, i Abrahama nanaovan'Andriamanitra fanekena. Teneniny eo anilanao, i Abrahama nanaovan'Andriamanitra fanekena. Fantatrao ve natonga n'Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama? Lay zanaka lahatokana. Hoy Andriamanitra tany Abrahama, alao lay zanako lahatokana, Isaka, ilay tianao, ilay maminao, atero ho fanatitra hodorana ho aho Jehovah, vonoy. Mafingeriavana ny mieritreritra an'izany e. Ienao ny andeha hamono ny zanakao, andatsaka ny ainy ny zanakao, anindrona azy amin'ny sabatra, dia avy eo andora azy amin'ny lasantsy. Ho atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Nitsapain'Andriamanitra i Abrahama. Ity lehilahy ty ve mahafony sarobidy indrindra aminy? Raha mpanompo tsotra izy, tsy ataon'Andriamanitra amin'izany. Ary raha mbola mpanompo matoky izy, dia avelan'Andriamanitra ho matoky eo. Fa rehefa hiditra amina stady ambonimbony ianao, ka hiditra amin'ny mahazanaka, misy prix à payer, misy vidiny tsy maintsy aloha, sakrifisy. Tsy volana takian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, satria raha volana anan'ny Abrahama, raha rena anan'ny Abrahama, raha omby anan'ny Abrahama, fa le zavatra sarobidy indrindra aminy, zavatra manahoana hoe le zanako lahatokana, ino ilaiko? Atero ty vonoy, hitsapan'Andriamanitra azy. Ity Abrahama ity ve mavita manao sakrifisy, mavita manome sarobidy indrindra aminy mba ho ahy. Tsy taitra akory Abrahama ny maraina an'iny, nety ny Isaka, nde ho aizy tsika ardada ndao nao fanatitra. Ary ny tsy fantatry Isaka fa izy mihitsy ane le ho atao fanatitra. Izy andeha nindronatsy an'ny Isaka iny, amono an'ny Isaka no nitazomy ny anjely ny tanany. Ozy ny anjely matsy azy, hitako so fa lehilahy matahotra an'Andriamanitra ianao. Na dia sarobidy indrindra aminao ary, dia nataonao an'Andriamanitra. Ataovy aleloia! Aza vonona ny zaza izy aza vonona. Nitodika Abrahama, tonga dia nahita ondry lahy nisaringotra teo ananina teo, dia iny natao fanatitra. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Genesis 2:20 amaranako azy. Genesis 2:20. Andiny 5:10 manao hoe, dia niantsony Abrahama fanoroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe, ny tenako ny anianako, ny tenako no ny anianako Jehovah, satria nanao izany zavatra izany ianao, ka tsy niaro ny zanakao ilay lahatokanao, dia hitanao tokoa. Tsy hoe hita tsotsotra, fa ohatra ozy izy, tsy hoe hita amin'ny fomba zay metimety aminao na hita aminao am'le mba ohatraohatra ny olona, fa ahoana ozy izy, hitanao tokoa. Ary amaro dia maro ny taranaka ho taky ny kitana eny amin'ny lanitra, so taky ny fasika eny amoron'ny ranomasina. Ary ny taranakao no azo ny vavadiny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Ataovy aleloia! Eo fotsiny ny olana nery havany, sarotra miditra amin'ny toerana mahazanany eo. Ny mpanompo tsotra mbola manao fafolo-kareny eny, manao rakitra tsotsotra eny, mandeha mamonjy sabata, fa ny hiditra mahazanaka tsy fafolo-kareny fa sakrifisy. Hidina hoe zavady, raha mpanompo mahatoka ianao efa tsara zany. Aleloia! Ary raha te hijanona amin'izany ianao tsy olana, efa mety mijanona rehefa te hijanona, fa raha te hiditra amina zanaka ny dia tadidio, fa misy vidiny tsy maintsy aloha, sakrifisy. Nanomboka hatrady ny Genesis ka hatrady amin'ny Apokalipsy. Be da be olona miteny an'izany. Za raha miresaka eto tsy miteny anao famonjena averiko, tsy miresaka hoe vidimbola ny famonjena. Teneniny eo anilanao, pastera tsy miresaka hoe vidimbola ny famonjena hoe, fa miresaka niveau fidirana ho zanaka, ho ao an-tranon'ny ray, ho mpitatana ny fananan'ny ray raha miresaka amin'izany. Miresaka niveau ara-panahy hidiranao lanin-dalina,
fa sao dia misy mamadika zany ray any ambadika any hoe nambaran'ny paster etidina fa tsy manao sakrifisy ny ianao mandono fanananao rehetra raha teo tonga zanak'Andriamanitra. Efa tsara ianao mpanompo, efa tsara ianao raha mpanompo matoky, fa zany miditra ao an-trano tsy ho lasa mpangataka fa ho lasa mpitatana. Maro angen'ny olona mametra-panontaniany peta be ny pastera miresaka amiko. Pastera, mba ome ositra avy any aminao any. Enonay fa misy ositra mahery vaika aorinao, mba izarao mo pastera. Raha ny ositra avy aty amiko ny atenainao dia ametrahako tanany ianao. Fa tsy mepitan'izany ny ositra ny fitahiny io, fa sakrifisy io rahalahy. Sakrifisy io. Sakrifisy io. Beta be mametraka za fantany zany. Idina ny sekrenao paster, mahatonga nareo mahatsangana an'ity, manana an'ry nareo anisan'ny fiangonana manan-karena, manana ositry ny délivrance, mahasitrana olona maro, mahavita zao. Rahalahy saina bavy a, tsika tsy mitovy amina pasteur rehetra. Ny akamaroan'ny pasteur dia manangona ho an'ny tenany, manangona ao anatin'ny posiny, ao anatin'ny poketrany vadiny. Ny akamaroan'ny pasteur ty teny, ny na ihany ny fantaro, zany ray mila manangona fa zany ray tsy mahafoy. Azafady, tsika tsy zany. Tsika manao sakrifisy mihitsy raha latsiana baby malala. Manatotona miay tsika rehetra mihitsy. Ataovy alleluia. Ataovy alleluia. Mbola veriko aminao ihany, 20 taona amin'ity ny trano fivavahana vaon'ny oloko. Asifitehaka mafy dia mafy. Dia enao raha mahita ny 20 taona, dia collégium ny hitanao, so vahoaka maro zao ny hitanao, 3 frère ny hitanao aty amin'ny 20 taona ty oriny. Fa fantatrao tamin'izany 20 taona lasa zany, fantatrao zany tamin'ny 2003 zany. Ny rahan'ny tompo anakany Tamatavy izay menakavy, izay mivady. Tsy mora ny nakany. Ny ala teto Antananarivo efa nisy fiangonana. Nisy mpino teo amin'ny 200 teo angamba na latsaka kely teto Antananarivo. Nisy olana kely koa tao anatin'ny fiangonana teto Antananarivo. Fa zao na mangin'Andriamanitra tamin'izay, ndana makany Tamatavy. Fantatrao ve ny olona tany Tamatavy tamin'izany? Olona anankivalo. Ny toerana nametrahana anay, trano tsy zarizary, tsy le tranon'ny olona akory ny ratsy. Fa raha oharina amin'izao tena hoe tato very pastera no mipetraka. Trano 2 mètres sur 5 raha lava indrindra. Sady ao ny trano hipetraha, ao ny fiangonana. Taony nanaovanay fiangonana. Tsy misy seza, tsy misy latabatra fihinanana. Kodoro kely manify kely anankiray zany naforiporitra. Nentina avy aty Antananarivo, kodoroko tamin'izany mbola 15 taona. Dia io nentina anakany Tamatavy, niaraka amina sakosy anankiroa, niaraka amin'ny zanakay anankiroa, nanao sakrifisy. Jesosy ato zay, ato ny anganay. Fantatrao tamin'izany 503 ny fanatitra ao am-piangonana, fa tinaritra tsy 70 503, 5,000 raha be indrindra. Fa amin'io 5,000 io nakanay 2,000 ividianana hanina maritry ny ray herinandro, dia ny 3,000 anamboarana dable io. Tamin'izany efa 100 ny planche ray anamboarana dable io. Mavita planche eo amin'ny seza anankitelo isan-kerinandro na anankiroa isan-kerinandro. Faly rivo mavita an'izany seza zany. Miaritra karaha-papaka isan'andro ny loka, zara raha mahita loka. Mandatsa ny olona, mijery ny olona, fa zao ny atao tsaiko, sakrifisy. Sakrifisy. Ataovy alleluia. Fotoana fotahorinan'izay, fiano sapa-piangonana eraky Tamatavy. Nisy fiangonana tafiakatra amin'ny arivo ny mpino, tafiakatra amin'ny arivony. Ataovy alleluia. Miasa Jesosy. Tamin'ny 2007 any resaka tamin'ny vadiko, nahazo vision avy amin'ny tompondray ahy. Mila miala eto Tamatavy indray nareo dia miverena ny Antananarivo. Tao Tamatavy nefa efa nandroso ny fiainanay, nanana moto atao, nanana tomobile tao, efa nomen'olona tany a, manaova trano paster fa io ny tano anareo. Karakarain'ny olona, isan'andro zay maraina isaky ny isa maraina, misy manatitra ronono, manatitra kafe, mena kely 20 isan'andro. Misy mpivarotra lasopy sy misy ao, miditra fotsiny amin'ny restaurant, mohany paster zay tiana hoanina. Lam. Fa zany confort, zany toerana tsara zany tamin'ny 2007, ozy ny tompo.
miverena ny Antananarivo. Fantatrao ny fiangonana teto Antananarivo tamin'ny 2007 olona 20 rabe indrindra, ary tsy mba 20 mahery na 20 mahery fa le terina mbola ampaherezany reny vao manao amenina. Amin'ny 7 fotoana manomboka amin'ny 10 sasany ny akamaroan'ny olona vao tonga. Narary ny haiko tamin'izany. Na foy le fiangonana tany Tamatavy, efa navita fiangonana zay tao Tamatavy, efa navita trano, meny olona tany, efa tena netiny zavatra rehetra. Tompo, iverina zéro ndray any Antananarivo. Fa ozy Jesosy, raha mbola te ho taliko ianao randriary malala, sacrifice. Tsy maintsy mandomy priany ianao, tsy maintsy mandomy vidiny ianao, ataovy alleluia. Tsy mora hoe ianao niaritra ny mafy tao Tamatavy, niaritra ny mangidy tao Tamatavy, niaritra zavatra maro isan-karazany, olona valy ny anganao, tapotapoka teo ianao hiala any. Zao ny tenin'le fianakaviana izay. Nareo ve olona dala ozy izy, fiainanareo efa mety tsara, efa milamina eto Tamatavy zao aninona ny Antananarivo ndray, satria fiheveran'ny fianakaviako fa fivelomana ranofo izy ty, ka hoe efa mety ny fiainana eto varotra composé zay lasopy efa milamina makandeha hoaizatsony moa, tsy fivelomana ranofo fa antsony tompo, antsony tompo. Dana miakatra ny Antananarivo, ataovy alleluia. Tonga teto verina niaritra fiainana mafy ndray. Entinao efa zatra mihinana misao tsara tare, sopy Tamatavy, mihinana miena kely isan'andro, anateran'ny olona ronono, mandeha tomobile, milamina amin'ny fiainana. Verina zéro ndray teto Antananarivo. Fa oziny tompo, hitako ny sacrifice-nao randriariko malala. Zao ny tao an-tsaiko tamin'izany, efa tara Jesosy ato. 2007 eny zao vao iainga eto Antananarivo e. Efa tara, ozy Jesosy, tsy mbola tara ianao. Ianao nitondra fifoazam-panahy eto Antananarivo. Izy vahoaka maro, izy vahoaka manalina, izy vahoaka manetsina. Raha resy lahatra ianao manaova amen, nanaova amen. Alleluia. Ary tamin'mbary ery ny fiangonana tao Andavamamba. Ediny Andavamamba ny fiangonana, ediny vo tamin'mbary. Mijery zany toerana zatiny ao dia hoe aty ve sisa ny afarako. Fa ozony tompo, sacrifice eto ny hitahiko anao. Tsy maintsy mandory avaka. Teneniny eo anilonao tsy maintsy mandomy vidiny hoe. Tsy mora zany. Azonay atao tsara mijanona tamin'ny confort tany. Fa saingy ozony tompo, raha mijanona ato ianao dia mpanompo mahatoky. Ary tsy ratsy akory. Fa zara raha miakatra ianao eto Tamatavy. Fa tsy eto ny ametrahako anao, verena ny Antananarivo. Na mafy abinao ary, miverena! Afoy izy ny sarobidy indrindra, manahika atoro. Atraby ny androany tsika, dia mbola manahika an'izany. Tsy mora angery avana nandao anareo teto nandritry ny 2 volana 3 volana nakany a Frantsa. Hoe andeha anangana, ny olona pino any a Frantsa, amakilay ianao, zara raha misy olona 7 ao am-piangonana, firy hoe 7-10 rabe indrindra. Olona vadiny Marsay avy any amin'ny 500 km, 100 km tonga ao, fa ny any a Paris, vitsivitsy any ny tonga ao. Misy fotoana saika kivy. Kivy a! Ozy ny tompo mantsy sacrifice. Idina hoe zavady? Sacrifice! Tsy afaka piasanao a. Satria rehefa mieritreritra, any a Paris mieritreritra toy zao hoe any a Jesosy mitory teny amin'ny olona firy alina, any a Jesosy zao, taky zao any, taky zao. Ozy ny tompo hoe inona? Sacrifice. Tsy maintsy mahafoy ny sarobidy indrindra aminao. Mbola veriko ary nazahotsika amaranako ny tory-teny ty fijoroana vavolombela farany ty. Nazahotsika ny ty tany be tabaipasy ty, nazahotsika ny tany eny Sabotsy namehana. Nananganatsika zavatra maro isan-karazany valeur amina miliara. Ambaratinao moa fa zao temple de la foi baipasy zao raha amidy, raha hoe évaluerina moa zany fa tsy amidy fa ty move ho amidy. Amen. Mahery 20 milliards. Marina ianao raha hita toeranao sy tika 20 milliards. Sa mahitinareo? Atsy misy jardin, atsy misy piscine, eto misy terrain foot, ato terrain basket, eto parking, eto cascade, ato rehetrarehetra. Alléluia. Tamin'ny 2017 efa nyteneny fitety foana zany, very vola 450 millions tsika nividy tany tatsy ambony tatsy amin'ny amorona kona tetsy.
tendrombohatra toeratra io very vola 450 millions. Tany misy olatra, tany misy problème, ny tany nandoavatsika avance 450 millions. Narary zany, narary zany. 200 millions sisa vola am-piangonana. Nangodina satria nieritreritra tamin'izany hoe raha mbo mangona misy tsika mahazo tady. Nahangona 650 millions, 450 millions very. Ohatridina sisany ambony 200 millions sisany ambony. Ohatridina hoe raha vo nisy problème le tany amin'ny tribunal, tsy nety tafavoaka ny taratasy tany amin'ny tribunal, mivoaka ny didy mpitsarana fa resy tonga dia ozy aby mantsy amin'ny mpiara-miasa, ozy aby mantsy amin'ny pasteur tsy ny conseil pastoral tsy ny mpiara-miasa, ajanony azy zany. Aloha very ary ny vola fa tsy manino, marary amintsika ny very amin'izany, mangidy ny rakitra kely ny olona marary, fa aloha tsy hitohizana tsony ny ady. Ohatridina ny ambom-bola ao 200 millions ny ambom-bola ao, io 200 millions io ndao vidianantsika vary, andao zaraina ho an'ny mandry. Ataovy alleluia mafy za, ndao zaraina ho an'ny olona sahirana atao am-piangonana, mihena vary raiky tapo avy ny olona rehetra amin'ny 200 millions io. Andao tsy asina tsonao na ny ariary ary ny ao an-tsain'ny olona dia zao. Hainareo ny ao an-tsain'ny olona rehefa very vola ianao manangona ny ray, ahoana hoe le ambony ao ampipina dia indray atsangana idindray dia davy ny anapina an'iny, raha very vola dia idiny ampina fa so fa tsy zany ny tenenany tompo a. Le ambony ao ataovy sakrifisy, ndana zarao adiny olona, ndana zarao ampatry, aza hividianana automobilina, aza hividianana bafla ho an'ny fiangonana, fa manaova sakrifisy. 200 millions vidianana vary, nyzaraina tao mikanja ny tafy mamasina tao tamin'ny 2017. Maro abinareo ny natadidy an'izany, oza hoe aza sina vola tsony na ny ariareo. 2019 tsy nanamboly tsika nahay milliard nefa nahavarina men'ny tompo atsika ty tany malalaka be. Taviorakoraka, alleluia! Jerenareo fiasan'ny tompo. Ianao nanangina 650 millions, nazo sa tsy nazo? Ianao nefa tamin'ny 2019 tsika nazo ty tany ty, tsy nanana nahay milliard. Hainareo ane zany tantara zany, izy nefa mahay an'izany tantara zany, izy mbola tsy mahay. Tamin'ny 2019 tsika nanao fitoriana filazantsara lehibe tao Mahamasina, kianja be Mahamasina, lany tao vola efa 200 millions lany nanaovana fitoriana tao. 2019 tsika nanao congrès national, nandany ny vola nakalaza ny 20 taona nanosorana pasteur, tsisy tsodina 1 million ary. Nefa nahavarina 2 octobre nyverenana nosorana ho pasteur 20 taonako, 2 octobre 2019, 6 octobre no hitatsika ty tany ty. Efatrandro taorianan'izay nomen'Andriamanitra ty tany ty, tsy nanambola fiangonana na 1 million ary. Ataovy alleluia. Ahoana hoe ny fiangonana fa tsaron'Andriamanitra le sakrifisy, le ambom-bola 200 millions. Zay efa kely teo am-pianatadina tokony napina. Raha iny napina dia hoe ndao ranga apina dia manangona indray fa tsy maninona, fa mbola mety ho verindray a. Ahoana hoe fa zonina manginy ny tompo ahy, aza tajonona tsony vola io, nda nataovy sakrifisy. Aza tao adinareo menakavy, aza tao zaraina amin'ny pasteur akory, fa zarao amin'ny sahirana ao am-piangonana. Ataovy alleluia mafy zany, tsy mora ny ariavan'izany. Fa io Andriamanitra io tena mijery. Eto hoy Andriamanitra mitahadinareo amin'ny fomba magaga, ka tsy niatsembohan'ny tavanareo, tsy niezaka ataonareo, tsy ny fanangonanareo vola, fa hanao miracle amin'ny fomba tsy ho takatry ny saina. Sady nazahoana ty tany eto amin'ny temple de la foi bypass, 1 hectare mahery ty tany ty amin'izao fotoana izao. Mbola azotsika indray le trano taty ambadika tato, misy tranona pasteur angeza-be ao. Alleluia! Androany ahitsojano anao, maro aminareo manofa tranonireo, ananganany tompo-trano amin'ny fomba mahagaga eto. Maro aminareo atositosiky ny olonareo, omen'Andriamanitra fiara zavatra ilaina anao,
hita eo midingana manaraka ianao ataovy alleloia averika aby tsy ny olona rehetra ny afaka mitsofoka amin'izany ary aza mitsofoka amin'izany raha tsy manam-pinoana ahoana hoe mijanona fotsiny mpanompo matoky eo alleloia fa Andriamanitra koa mahalala fa misy olona nofidian'Andriamanitra ataovy amen olona vonona nanao sakrifisy Ester nanao sakrifisy Maria nanao sakrifisy ry Abraham nanao sakrifisy ry David nanao sakrifisy tsisy fisandrantana azo mora foana zany teneniny eo anilanao tsisy fisandrantana azo moramora foana raha Andriary malala eritiana nanao sakrifisy tsisy an'izany fisandratana moramora zany ry abana tsisy an'izany mipehetsika vo tonga amin'ny fandresena mipehe ary tsy mora mipehe tsy mora ny mandoa ny olona mitazana fotsiny ery ivelany vao ny oloko mandroso be vao ny oloko mafiana collegium vao ny oloko manana tany be vao ny oloko manana karena vao ny oloko manana télé vao ny oloko manana radio fa ny lalana ny zorana mba fantatra ve ny lalana ny zorana nisy ainana fohy tao narary mangiry firy fa ao ambadika izahay mena lakle alleluia teny lakle raisiny frigidaire soloafy ny coffre atao afaka manao tsongolo bati teny ambony fandriana ny dady ataovy alleluia pafitra teneniny eo anilanao afaka manao tsongolo bati teny ambony fandriana ny dada hoe alleluia mitsangantsika rehetra vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefandy tsy mba azy Aku nanisik, ampunya